soelaintsony ihany koa dia anamarika ny andron'ny vehivavy isika zany hoe ny andron'ny valomarsa izany manana ny fomba fijeriny manoloana izay zon'ny vehivavy izay ihany koa ramatoa Matavy Mana Ravao Georgine izay nitondra ny fomba fijeriny manokana fa tsy amin'ny anaran'ny fikambanana CNIDH no nanoanana izay heviny izay toy izao ary izay arahantsika. Raha ny hevitro manokana dia raha ny zon'ny vehivavy eto amintsika efa misy ary amin'ny ankapobeny voaja satria tsika vehivavy nge efa nomena malalaka hianoka anatin'izany zotsika zany fa indraindray tsika ohatra matahotra indray miampiatra ny zo io ny faly ao anatin'io zo io ny hianoka ao anatin'io zo io any amin'ny fiarahamonina misy atsika any satria maninona satria mbola mafy ny sindry ataon'ny lehilahy amin'ny vehivavy raha ara-taratasy zany anatin'ny lalam-panorenana zany anatin'ireny fifanarana samihafa atao miaraka amin'ny fifanarana raisam-pirenena reny dia ohatrany hoe tsara efa manana zao ny vehivavy malagasy eo ampelantanantsika nefa izy io mbola ataontsika hoe tsy miantra na ataontsika anaty faran'isosina hoe tsy effectif io zo io raha jerentsika zany any ambanivohitra any findrindra raha vao lavitra ny renivohitra raha vao lavitra ny toerana izay ahitantsika ireo avaram-pianarana dia mbola tsapantsika izay sindry izay fa raha tsy ianao na za no mietsika ary raha tsy lehilahy ihany koa no mietsika hitaka ny zon'ny vehivavy ka manome fahefana azy dia tsy ova mihitsy tsika fa dia mbola eto noho izany dia takiana ny fiaramientany rehetrarehetra mba afaka hianoka anatin'izany zo izay efa eo ampelantanantsika ara-taratasy zany tsika vehivavy malagasy.